Ny sabotsy 17 Jolay 2024 no nanatanterahan'ny fianakaviam-bely ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono sy ireo ratsamangaiky ao aminy ny Tagnamaro. Ho an'ny faritra Atsimo Andrefana dia ny fanadiovana ny lakan-drano ny Taheza ao amin'ny fokontany ny Bevaro, commune ambanivohitry Beza no natao. Ao anatin'ilay 2 volana ny fanadiovana lakan-drano ka nirotsaka tamin'ny Tagnamaro ihany koa ireo fikambanana ny mpampiasa rano ny sitraka io lakan-drano io. Hita taratra ny fiara misala teo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Izay zavatra zay zany dia tafiditra ao anatin'ny fanatsarana faobe zay tanterahan'ny ministera mahakasika ny fanatsarana sy fanamboarana ireo fotodrafitrasa famatsin-drano ny tanimboly sy lemaka rehetrarehetra eto Madagasikara.